RMDM ataovy mangarahara zarao amin'ny malagasy ny fanampiana. Marary ny Covid-19 sitrana miteraka resabe ny fenitry ny OMS. Ady amin'ny Covid-19 amaivan'ny vahoaka tsy ampy famatorana ny paikadiny mpitondra. Tompoko lasy tompoko vavy amin'ny kafaliana no iarabaka anao indray tonga soa tanatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ny takarivan'ny alakamisy 7 Jolay 2024 ity ary dia manasanao ampitiavana sy ampanajana ihany koa izahay anaraka ny fotoanantsika eto hatramin'ny farany avy hatrany dia nitatitra mahakasika ny coronavirus tamin'ity androany ity no entintsika manomboka ny vaovao izay tateriny Ravrazafy Mahelina sy Mathieu Princy. Ny zato ireo karetina coronavirus eto amintsika araka ny tatra ofisialy nivoaka androany teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ireo trangy ireo mitotaly 27,703 izany ireo mitondra ny tsimokaretina hatramin'ny androany 57,700 ny totaly ireo sitrana ny ampy ireo 7,700 androany araka ny tatra trany 7,700 no mbola manaraka fitsaboana ka 50 ny forme grave 3,30 kosa ny fitambaran'ireo namony ainy raha ny fitambaran'ireo fitiliana vita moa 7,300 no nataon'ny PM 100 no avy teny amin'ny hôpitaly HGRA ary 7,300 ny teny amin'ny La Deuxième. Ny amin'ny fiatrehany Madagasikara ny resaka coronavirus dia nitondra ny heviny manoloana ny resaka testa tamin'ity androany ity ny teo anivon'ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM vaovao tanteriny Germaine Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Taratry ny tsy fahombiazan'ny paikady izay napetraka ny fanjakana hatramin'izay ny famerenana indray ny fiboana tanteraka eto Analamanga io ny hita dia tsy misy fitsinjovana mialoha ataon'ny fanjakana fa efa misy foana ny olana izay vao mikaroba olana na dia eo aza ny fiboana dia fototra ahafahana misoroka ny fianaky ny tsimokaretina coronavirus ny fanaovana fitiliana na ny test takiny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny fanapaharihana io fitiliana io isaky ny faritra tsy eto Analamanga ihany fa mikisatsika na makana vakina karatra mba afindrao ny test agny na menandrefana afindrao ny test fa ho hitanao fa hoe manahoana ny firongatry ty aretina ity eto Madagasikara tsy ampy io test io efa imbetsaka zay ny teny an'izany no nataon'ny président Ravalomanana hoe test ataovy ny test na otrina ny vidiny ataovy ny test tena ataovy maximum mba hafantarany olona ny toe-pahasalamana mba tsy isitsika ifampiahiahy lava eto. Mbola mitoy amin'izay resaka fahasalamana izay hatrany dia fantatra izao fa ny fomba fikajiny ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS no arahan'ny fanjakana ijerena ireo fepetra arahana hoe sitrana sa tsy ny marary ny Covid-19 eto Madagasikara. Ravrazafy Mahelina sy Mathieu Princy hatrany mitatitra an'izay. Anisan'ny nahagaga ny rehetra ny sinisitrana 470 omaly vaovao tsara tokoa saingy fanontaniana mipetraka ny hoe atony ahoana ny fomba maritana fefa sitrana ny marary iray ny 17 May 2024 teo no namoaka ny OMS fa azo ataon'ireo marary tsara ny miala ao anatin'ny fitokana monina ary azo lazaina fa sitrana ary tsy ilana fitiliana vaovao izany raha tsy nahitana ireo soritra aretina Covid-19 10 andro taoriana hafantarana fa naharary ny olona iray. Ohatra iray amin'izany raha fantatra fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 ny olona iray ka miseho avokoa ireo fambara rehetra anatin'ny 2 andro 10 andro taoriana ahitana ireo soritra aretina rehetra miampy 3 andro afaka miala ao anaty fitokana monina ilay marary raha niseho hatrany ny soritra aretina nandritra ny 14 andro miandry 17 andro aorinan'izay ilay marary dia azo lazaina fa sitrana nanaiky ny anaraka n'ity fomba iray ity ny fanjakana malagasy izay namarin'ilay fanambaran'ny OMS nefa fa azo ny firenena tsirairay avy atao tsara ny mamerina fitiliana na tsy araka ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny OMS moa sarotra ny mahazo valiny fitiliana roa amin'ny alalan'ny RT-PCR ao anatin'ny 420 ora betsaka raha teo no tsy ampy fitaovana ahafahana manao fitiliana marary marobe sarotra ihany anefa ho hatrany ny OMS ny antehatra amin'ny fijerena ny fivoaran'ny fahasalaman'olona iray tsy natao fitiliana akory ka lazaina fa sitrana mitombo kokoa araka izany fiparitahany aretina rehefa lazaina fa sitrana ny olona iray tsy nahitana soritra aretina intsony kanefa mbola tokony anaraka fitsaboana.
Mbola vaovao manodidina ny fionan'ny RMDM nandrodibeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity hatrany dia nilaza ny heviny ihany koa izy ireo mikasika ny fiboana tanteraka andiany faharoa izay ataontsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sy ny fepetra vaovao izay niraisy fanjakana Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala. Mikaikaika ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy no ny asarotry ny fiainana. Tapany maraina no afaka manao ny fiariana izay tsapany rehetra fa tsy afaka amelomana ankonana mihitsy ny vola azo mandritra izany raha toa misy. Atreto dia tsy hita izay tena andraikitra raisin'ny fanjakana manoloana ireo fitarainana marobe ireny. Ny vahoaka malagasy no mijinja no vokatry izay tsy fahombiazana rehetrarehetra izay. Mahita indray izahay fa diso indray ilay paikady izay noentina nampihiboka ny olona. Tsy le fihiboana no ratsy fa ny fepetra hoentina mampihiboka. Matotsika tia hanidiny olona ao anatin'ny trano dia izy tsy tiatsika hivoaka satria misy an'ilay valanaretina. Fa ahoana ny ataon'ilay olona ao anatin'ny trano? Zay ny tokony ny fampiresahana hoe inona avy ny zavatra ilain'ny olona mba hahatonga tsy hivoaka ny trano. Nahazo vola isika fanampiana. Tsy vola mpanjakana koa io fa vola fanomezana avy any ivelany ho an'ny vahoaka malagasy. Fa ny fanjakana natao hitantana fotsiny fa tsy vola mpanjakana io. Okazavy zay. Omeo an'ny vahoaka eo anjaran'io. Volam-bahoaka io. Ka ataovy mangarahara ny fanomezana azy ho an'ny vahoaka. Tsapa ankehitriny fa ny raha matahora ataon'ny fanjakana no mahatonga ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy anaraka ny fepetra fa tsy ny fatahorana ny aretina. Ho disy paikady arak'izany ny mpitondra raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana momba ny sosialim-bahoaka. Fa efa amiroso amin'ny andrana klinika ho an'ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Andrasany maro ny vokatra izany andrana klinika izany na dia efa fantatra aza fa ny artésunate sy ny vitamine C no anaovana ilay andrana. Ny andindinin'izay vaovao izay eo amin'ny sariny toky Ramarola. Fepetra maro ny tokony arahana raha iroso amin'ny andrana klinika ny firenena iray. Any amin'ny firenena hafa dia misy mihitsy ny teti-bola izay atokana ho an'ireo olona manaiky iroso amin'io andrana klinika io. Anatin'ny fahalalahana tanteraka sy amin'ny fitiavana no anatanterahana izany. Tsy atao zany ny manararoatra an'ireo marary tsy tenenina izy akory fa hoe marary ianao ka zaranareo ary misy an'ity andrana ara-pahasalamana ity atao fa indrindraindrindra tokony ajaina ny maha-olombelona an'ireo olona ireo. Dia tokony isy zany ny fifanarahana manokana ataon'ilay na le marary zany ataon'izay le fitsabony zay andrana zay na ny olona sitrana satria na ny olona sitrana koa dia atsoina hijerena ny anaovana n'ilay andrana ara-pahasalamana. Dia tokony isy zany ny fifanarahana ataon'ilay marary sy ny mpitsabo amin'izay zavatra izay. Ka io fifanarahana io dia tsy mahazo atao mihitsy n'ilay andrana ara-pahasalamana raha tsy manome ny fankatoavana aloha ilay marary ary ampahafantarina azy tsara inona ny mety ho voga-dratsiny, inona mety ateraka izay zavatra izay ary indrindraindrindra raha sanatrika misy ny fahavoazana inona ny fitsaboana azo n'ilay mpitsabo hoentina an'ilay marary na ilay olona tsotra ataovana n'ilay andrana ara-pahasalamana. Ary raha sanatria misy ny fahavoazana inona ny onitra mety azo takiana sy omena an'ireo marary ireo raha sanatrian'izany ka tsy mandeha araka ny tokony izy ilay andrana ara-pahasalamana. Entitra ihany koa ny fanaraha-maso an'ireo atao an'io andrana klinika io. Ho antsika eto Madagasikara dia sosikevitra narosy ny RDS ny fananganana komity miaro ny olona na comité pour la protection des personnes. Io komity io no tokony misy zany eo anatin'io mpikambana amin'ireo izay mpitsabo mahay. Misy ny mpikambana avy amin'ny firaisamonim-pirenena izay mahalala momba ny etika ohatra, mahalala momba ny sosialy, mahalala momba ny lafiny lalàna, mahalala momba ny psikolojia. Ireny rehetrarehetra ireny zany tokony naingana mba anara-maso fa tsy atao hoe tikano sy tikano fotsiny ilay andrana ara-pahasalamana. Rehefa ela tsy tazana moa ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS eto Madagasikara dia nivoaka tamin'ny fanginan'izy ireo tamin'ny fiorany tamin'ny mpanao gazety androany dia nisy ihany koa ny dinika momba ny fitantanan'ny fanjakana ny resaka Covid-19 amin'izao fotoana izao. Ny andinindinin' izay avy hatrany eo amin'ny sariny toky Ramarola hatrany.
tsy voafeny fitantanana ny covid-19 amin'izao fotoana tsy mahamenatra intsony ny milaza izany ho an'ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS dia tsapa ho tsy manaraka izay lazainy ny mpitondra intsony ny vahoaka entina ny zavatra iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao matoa miakatra ilay olona voan'ilay valanaretina dia ny dikan'izany mbola tsy nahomby ilay fepetra izay napetraka hatramin'izay fotoana izao hijerentsika miaraka raha ohatra ka makasitraka zany ny fitondrana ny fitadiavana ny vahaolana miaraka ary na ireo filoham-pirenena teo aloha na ny mpanao politika na ny firaisamonim-pirenena na ireo tsika hoe mpitsabo mahay dia an'olo tanana avokoa fa saingy manidy varavarana ny fitondrana hanika mihevitra izy fa mahavita irery an'ilay tsy partahan'ilay valanaretina kanefa ny mampalahelo dia voageja ary voagadra an'ilay tsy fahombiazana amin'ilay ady atao amin'ny fipartahan'ilay valanaretina ny firenena malagasy hanika ny vahoaka malagasy ary ny sahirana ankehitriny no ilay tsy fahafahana miary misy ifandraisany amin'ny fanomezana mpitondra ny mangarahara amin'ny fitantanana ve ny fifehezana ny valanaretina ho an'ny antoko RDS efa nitakina hatramin'izay foana fa ilaina ny mangarahara ary io ataontsika hoe transparence io dia tokony apetraka io satria fomba anankiray hanajany ny mpitondra ny vahoaka malagasy io ary matoa tsy mandeha tsara araka ny tokony ho izy ny fitsaboana sy ny ady ataontsika momba nyty tsy partany ty valanaretiny ity dia tsy mipetraka eto Madagasikara ny fifanajana eo ampitondra sy ny oentina inona ny antony mahatsiaro loatra le malagasy fa atao tsinitsinina ary atao nkilabao ka dia zay zavatra izay zany raha ohatra ka tiatsika ny aingana nyty valanaretina ity dia tokony misy ny fanomezana asiny ny vahoaka malagasy amin'ny fanajana azy ary fomba anankiray hanajana azy dia ny fampafantarana azy hoe inona marina ny tena zava-misy inona ny zavatra mitranga fa tsy atao miona kory ny vahoaka malagasy hanika manjary lasa atao anjorom-bala dia tsy mahatsiaro teny izy ho voakasika ilay ady atao amin'ny valanaretina ny eo amin'ny resaka araboly io sarotiny eo amin'ny fitondranany amin'ny hoe anjarany no mitantana an'izany volo zany kanefa mba isian'ilay fifampitokisana ary indrindrindrindra averiko any le fifanajana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka hoentina dia tsara raha mazava tsara ilay fampiasana andreo volo ary tsy sarotra ny mamoaka an'izany raha ohatra ka tsy misy zavatra ahihina sy afenina ny fitondra hatramin'ny nampiarana ny fepetra ny fiboana teto amin'ny faritra Analamanga dia tsy vitsy ireo olona no naneho hevitra mikasika ny tsy fahamatoran'ny paikadin'ny mpitondra ary mbola mitohatra amin'izao izay fany ho kevitra izay fanady adiny Lorette Berton rindra tsara ny manora andre malala tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny fiboana satria ao anatin'ny fahantrana tanteraka ny ankamaroan'ny malagasy raisin'ny olon-tsotra ho maivandanja noho ny anohanana ny ady amin'ny valanaretim-mandoza covid-19 avy any amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao mihitsy ny lesoka hoy ity mpanolo-tsaina munisipaly ity ny olona ny amin'izao fotoana izao mila resaka confinement dia ny polisy ny gendarme ny miaramila reny mihitsy zany le atao hoe coronavirus rehefa mandalo reny dia manao kasibosy le olona rehefa hoe lasy reny verina rey le olona zany tsy manao le kasibosy ary zay na ataoko hoe tsy mety mihitsy io confinement io tena na be fanantenana be mihitsy le hoe loharano fa aiza reny amin'ny fanarahana kaiky ny ohatra fotsiny raha resaka hoe le masque fa rehefa midina aty amin'ny fokotany re tompoko fa ataoko hoe 90% ny olona tsy nisy nanao an'izany masque zany izao fotoana izao no tokony hiasan'ireo karazana komitina tsangana isa-pokotany fa tsy atao malaza tsy hinanana tahaka ny vilitsahoana fotsiny ampiasaina le hoe loharano dia ampiasaina ny dina za dia mihevitra fa raha ho atao isaky ny arrondissement ndray io TDR io tena hiakatra mille raha ho atao isaky ny arrondissement fa teto moa fanjakana milaza hoe ampy ny fitaovana sy ny sisa kanefa dia tena hoe nitonga eny amin'ny village voara raha moa misy andana miverina fa tsy izy miany ny fitarainana avy amin'ny rehetra ny eto amin'ny ivon'ny MBS tamin'ity androany ity dia navoray antso atarby tamin'ny maraina teo makasika ny olana sedrainy ireo mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina teny andraharo teny tonga teny nanao fanadiadiana mony namanay nomena andriamana misata sy toky raha maro lahy ao anatin'izao amenara-pahasalamana sy fiboana izao
dia betsaka orinasa tsy miankina mandeha fampiasa ao amin'ny chômage teknika indray tahaka ity orinasa iray eny Andraharo ity. Izahay mpiasa ato amin'ny société Vivtic Madcom dia izao zava-nitranga teto androany. Alefa chômage technique zahay 208 personnes no mampalahelo dia izao atao anatin'ity taratasy ity lazaina fa noho ny Covid-19 nandefasana anay chômage technique nefa tsy izay fa tapitra ny contrat efa tamin'ny 24 juin ilay izy nanonseny taminay dia androany lazainy fa izay ilay izy izay alefa chômage technique tsy mandray na ny ariary dia manarakarak'izay raha te démission izahay 6 mois ilay izy suspendu les contrats raha te démission izahay ao anatin'ny 6 mois dia tsy mandray na inona na inona dia manarakarak'izay efa nisy ny procédure nataon'ny comité d'entreprise nangataka hoe satria ilay izy rupture de contrat dia aloavy daholo ny droanay dia refusé hatramin'ny farany izahay dia mangataka izahay zany mba hojerena akaiky satria ao anatin'ny période na crise tsika izao misy mpivady tonga dia nalefa androany daholo en chômage technique misy bevoka misy olona mitaiza kely misy mbola any anaty congé de maternité dia manainga ny fitondrana zany zahay satria tsy rariny loatra angamba le izy aminay. Niezaka nanatina ny tompon'andraikitra moa izahay anao ango-baovao kanefa avy hatrany dia valiteny miavina no azonay. Lasa atao fanararotana ilay fisiany valanaretina Covid-19 eto amintsika ary dia miavery hatrany zo izay ananan'ireo mpiasa malagasy indrindra ao anatin'izao vanim-potoanan'ny krizy izao. Va eo amin'ny pejin'ny fanabeazana dia nampiakapeo androany ny teo anivon'ny DNELM na ny rafi-pitantanana ivondronan'ireo sekoly miatena eto Madagasikara manoloana tsy fahamatorany fanjakana ny amin'ny daty ofisialy izay anaovana ny fanadinam-panjakana. Lorette Berton Simano Randre Malala. Nataon'ny mpikambany gouvernemanta manizingizina hatrany ity fitondrana ity fa tsy maintsy isy ny fanadinam-panjakana taom-pianarana 7/2022 hatramin'izao anefa mbola andrasana ny daty ofisialy anatanterahana izany. Raha miresaka examen zany ianao fa maritra amin'izany ny date d'examen dia gaga amin'izany zahay maninona moa raha atao les propositions de date fa zao ma tena anjambany be fotsiny zany zao ilay zava-misy amin'izao fotoana izao tsy faty lazaina fotsiny hoe isy ny examen tsy manana proposition mihitsy ve zany ao amin'ny ministère ao avoay tompoko les date d'examen mba ampitony ny sain'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ary raha ny tena marina renge tsy ny date d'examen amin'ity ihany ny tokony hivoaka fa efa tokony hivoaka hatramin'ny hoe calendrier ny année scolaire 2020-2021 efa tokony hivoaka zany. Tsara ny manamarika fa efa namoaka ny datim-panadinany ho azy manokana ny DINEC izay ahitana ireo sekoly misiona katolika. Mandeha mialohany adina antsoratra kosa hatrany ny adina ra-panatanjahantena isan-taona. Tsy mbola nisy anefa hatramin'izao ny lamina manokana natanterahana azy. Raha ny resaka EPS na BEPC sy ny BAC zany ange vavatra efa tokony ho vita ange zany satria ny EPS lazaiko aminareo dia misy ny sport individuel zay tsy misy contact mihitsy ao anatin'izany ary ny sport collectif azo alamina satria tsy voatery anao an'le sport contact ianao zany fa mety technique de passe mety technique d'attaque mety technique de tir sy azo nalefa fa dia tsy raharahiana fotsiny izao ve fa sahoana lizy. Manampy betsaka ny fanjakana malagasy amin'ny fahafahany zaza miditra an-tsekoly ny sehatra tsy miankina saingy rehefa misy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia atao ambany zavatra hatrany ny sekoly miaitena. Misy zany direction 11 direction en école privée misy zany DNELM zany misy zany DNEC zany misy zany hoe direction laïque zany misy ny FJKM sy ny sisa zay ataoko hoe anisan'ny direction tena ara-dalàna na azo fankatoavana avy amin'ny fanjakana ary tena miasa arak'izay tratra fa amintsika amin'ny teny izao dia tsy mbola misy mihitsy zany hoe fijerena efa misy ny sekoly mikatona efa misy ny sekoly maty amin'ny sekoly privé nefa ara-dalàna tena tsy zanaky ny malagasy ve le tompoko ny privé fa tsy mbola mba nahazo zay na dia atao hoe boky ray ary. Takin'ny DNELM ihany koa ny voany mangarahara eo amin'ny vola-bahoaka ampiasain'ny ministera indrindra fa ny eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Tena zay mba te ahitany mangarahara amin'ny resaka 8 milliards resaka bonbon sisety zany
tena vola be zany ary volam-bahoaka zany zay aloha zany tsy mba nahazo an'izany tamin'ny bonbon so ihany zay efa tsy nahazo an'izany fa vola be tokony azavainy zany rehetrarehetra zany tompoko a ho fantatry ny vahoaka hoe zany ny zava-misy. Fa nisa vorovory ny ponina teny Ambomambory Ampitatafika teny Androany ary nampiantso mpanao gazety izy ireo fa misy namefy ny toeram-ponenana olona maromaro teny an-toerana ary tonga teny an-toerana no fanadihadiana moa ny namanay tsy lavy Lionel Andra Kotomalala ary Toky Ramarolahy. Tokony tamin'ny 12 ora teo nanomboka nitangorona ny vahoaka raha nahita fa nisy namefy ny faritra lehibe iray teto Ambomambory Ampitatafika. Le zava-misy ato aminay eto zao tompoko de anatin'ny confinement zay de nangalain'olona huissier de fefeny ny trano toeranay eto zay no faritra zay no nanajary sady mipetraka zay no faritra mamelo ponina enimpolo eto toerany ity tonga teto zany a reny olona reny nampiseho taratasy izy a taratasy tsy de mazava le izy ary ny teneny teto zany a hoe miala 24 heures sorten'izay zany sopravavy ampanambadiana koa varonkeny eto izy mbola tsy lankory ny entana de nasen'le olona naorina de tonga de mifefeny tongotsy le zotako a saingy nitomboany tamin'ny angady fa hoe amefy an'ity izy. Tsy nisy ny fampilazana mialoha ny vaditany avy hatrany no namefy ny toeram-pivarotana ny ezaka nangatam-panazavana tamin'ireo olona ny antso ny huissier ny mpanao gazetinay fa tsy nety nisy nyresaka izy ireo ny fokotany indray tsy afaka nandray fa nilaza fa tsy mahafantatra ny toejara. Fa namatsy vola amin'ny ady amin'ny tsy fanjarisakafo any atsimo ny gouvernement japonais androany izay no tanterahana androany moa ny fifanaovantsony momba izany tamin'ny alalan'ny videoconférence nisy ny fanadihadiana izay nataony namanay noro fitiavana sy Manorandre Malala. Tsy mitsambitombo ny olona tratry ny tsy fanjarisakafo mitarasoka eto amintsika. Valo isanjato ny zazalatsaky ny 5 taona isan-taona no tratran'izay tsy fanjarisakafo mitarasoka izay indrindra any amin'ny faritra atsimony nosy iny. Araka ny tatitra avy amin'ny UNICEF na ny sampandrarany firenena mikambana misana ny fanabeazana sy ny ankizy. Niakatra araka 13 ny tany malagasy tratry ny tsy fanjarisakafo tao anatin'ny 7 taona. Raika amin'ny 13 izany ny taona 14 ary tafakatra hatrany amin'ny 13 ny taona 14 Anisan'ny faritra tena ahitana antranga any amin'ny faritra Amoron'ny Mani. Efa ny 5 ny zazalatsaky ny 5 taona no tratry ny fahatarana eo amin'ny fitombona. Izany hoe zaza manodidina ny 9 alina. Manoloana ity olana goavana eto Madagasikara ity indrindra any amin'ny faritra atsimony nosy iny no antom-pisian'ny fifanarahanm-piaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Ny avy amin'ny ONN, ny gouvernemanta japonais, ny JICA, ny avy amin'ny FAO, ny PAM sy ny UNICEF. Farafahakeliny, olona manodidina ny 5 alina no isitraka ny tetikasa. Ao anatin'izany ny vehivavy mitondra voka manodidina ny 520, zazalatsaky ny 2 taona manodidina ny 500 isa, ankizy mianatra an-tsekoly manodidina ny 1000 isa. Aritra 2 taona ity tetikasa ity, anisan'ny nanoana arabola amin'izany ny gouvernemanta japonais, nanolotra fanampiana $400 amerikanina. Notolorana mivantana ny FAO Madagasikara ampiroboroboana ny resaka sakafo sy ny fambolena. Tanjona ao anatin'izao tetikasa izao ny hijerena manokana vahaolana amin'ny resaka tsy fanjarisakafo, ny fijerena izay ahazon'ny olona voakasika, ny rano fisotro madio sy ny fahafana midio. Anisan'ny siatrasa atao amin'izany ny fampiroboroboana ny famokarana ny vokatra maro loko, ny fampiroboroboana ny fanomezana tosika ara-tsakafo ny zaza any an-tsekoly ary ny fametrahana fitaovana ahafana miantoka ny fahadiovana. Amin'izao vanim-potoana ny fiboana izao dia misedra olana goavana ihany koa ireo fikambanana autisme eto Madagasikara ny amin'ny fitezana ireo zaza. Fanadihadiana noro fitiavana Sariny Manorandre Malala. Mahatsiaro vizana arabatana sy arabola ary tojo fahasairana natanteraka ireo ray aman-dreny manana zanaka autista amin'izao. Miantombo hatrany mantsy ny fitotongana ny fahasalamandreo zaza autista vokatry ny tsy fitohizany fandraisana an-tanana sy ny tsy fahazoany zaza autista mivoaka ny trano. Ataontsika hoe mibetsaka surtout les crises d'angoisse, lasa misy mamono tena le zaza, manimba tena, lasa misy erisetra be ihany koa. Dia misy koa ireo ohatrany hoe fa niteny kely izay lasa tsy miteny intsony miteraka zavatra hafa. Ny zavatra misy nefany ny olona manana fahasembanana na ny olona manana fahasamihafana dia tsisy hoe mahazo vola manokana
tsisy couverture sociale manokana zany fa ny ray aman-dreny mamoaka an'le vola avy aty aposy zay vola tena vola be ohatra hoe ny orthophonie fotsiny zao eo amin'ny 50 000 ariary eo ny atsasakadiny dia asa tao anatin'ny 5 taona zany very tao anatin'izay efa-bolan'izay. Antsoavaraka izany no ataony fikambanana mba hijerena vahaolana angana manoloana ity olana goavana ity. Meteza amin'ny toeranay na olona tsotra raha mahita hoe sarotra sy mazefatra le confinement dia meteza amin'ny toeranay satria mety mora miteny hoe te zao izy ampianary izy fa matoa zay miantso vonjy dia efa tsy zaka tsony lesika mba mangataka re tompoko ny jerevana manokana n'le situation mba tsy ho very tanteraka reo olo-pirenena kely zay manana zo ihany koa anefany. Fa eo amin'ny olana sedrain'ny-ponina any amin'iny faritra tsy nanana iny kosa indray dia olona anarivony no ahina ho tsisy toeram-ponenana intsony afaka fotoana fohy ao Toamasina faharoa ao. Mitatitra ny vaovao ny namanay mpanao gazety ny MBS ao Toamasina. Tsy masakana ny manam-pahefanao Toamasina faharoa amin'ny fanampiana fahorim-bahoaka indray ny fianaky ny aretina Covid-19 mitaraina ny mponina narivony mipetraka ao amina fokontany maromaro noho ny tanin'izy ireo lasa naorina asa tsy miankina lehibe iray miantefany amin'ny filohan'ny repoblika ny antso ataon'ny mponina. Mba mangataka izay vahoaka noho ny amin'ny haditany izay tsy mba manana fahamarinana sy fahamarinana dia mba mangataka izahay mba atovy ambanina masonao izay satria mba manana etaetam-po izay vahoaka malagasy madinika fa tsy ireo etraketraka ny mpanambola no mahazo bana amin'ity toerana ity. Société maefa be dia manakorotana ary makakeriny an'ity toerana ity ka izao aiza zany ny fitondrantsika malagasy amin'izao hoe fehezana izay nefa zareo nataony malaza hoe tsy miasa ny domaine ny topo nefa zareo mbola maniraka domaine maniraka olona andeha anoborina mikidikitika androkanay amin'ny tanàna aty ka manantso anareo fitondrana maefa izay eo amin'ny fitondrana mba handray an-tanana anay vahoaka malagasy mba ampitsahatra aloha le zavatra misy satria lasa mitaintaina izay hoe ho aninina zany ao anatin'izao aretina zao. Eo amin'ny 70 hectara eo zany ny toerana idivan'zareo aminay vahoaka ny olona mipetraka eto misy amina rivony zay teto amin'ny faritra Tetezatoana, faritra Ambodisaina, faritra commune Toamasina 2 ty dia anisan'ny azahoana vato be indrindra ny fidy azy nefa anisany velo ranona ataon'ny filoham-pirenena hoe ameny vahoaka ny tany fa tsy omenan'olo tokana ny tany ka izao ay izay velo ranona ataon'ny filoham-pirenena izay tompoko. 20 taona mahery no efa nonona teo amin'ny tany io ny ankamaroan'ireo voakasika raha ny fanampim-baovao azo efa nisy ny fikasana metraka baorina tsokosoko efa tapa-bolana lasa izay ateo amina tamirefy 10 hektara mbola ao anatin'ny ady nefa ny tany ankehitriny. Tegna nisany mandritsy lavoloa zany ny vahoaka ny district ny Toamasina faharoa indrindra fa manodidina an'ity commune urbaine ohatra amin'izany moa zany ny fokotany Ambalamanasy, ny fokotany Ambodisaina, ny fokotany Tanandava satria re zany tegna betsaka ny aditany amin'izao fotoana zao. Ny zavatra ataoko hoe anamafisako ny tenin'ny vahoaka tegna Tetezatoana omaly dia miangavy ianareo zay milaza ho tompon'ny tany amin'izao fotoana zao dia agnatin'ny fiobogna antsika raha agnatin'ny crise mamaivay ny vahoaka malagasy tsy andagnany ny ady amin'ny aretina ary moa zany efa nanaovanay fitarainana tamin'ny ministra ny fitsarana miangavy dia miangavy zay ajanono ny fampangorona vahoaka amin'ny alalan'ny expulsion amin'izao fotoana. Toamasina faharoa anisany hoe zone rouge amin'ny resaka coronavirus tia tsy andagna le vahoaka mitebiteby alagna amina tany dia mampalahelo zany zavatra zany ary le vernefa magnararoatra mihitsy ngambany le olona milaza tompo sy mety manana taraza ny zavatra fantany nefa amin'izao fotoana zao mbola any amin'ny fitsarana ny raha ary azadio nidina taty ihany koa ny directeur ny doléance zany hoe mety ady tany eto tampitanana Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa dia efa ampelatagna ny doléance amin'izao fotoana zao. Raha nanantonana momba ny tompon'ilay orinasa tsy miankina nilaza fa manana taratasy mazava ary manome fepitaona herintaona an'ireo mipetraka eo amin'ny tany andoavana ny vidiny amin'ny 30 tapitrisa FMG ny 200 metatra toradro izy. Fararantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny fampalalam-baovao ny fodimandry ny Prime Ministre Ivoiriana ny zava-misy any Frantsa sy ny fampiakarana ny karaman'ireo mpiasa ny fahasalamana no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hoentiny rinafa ny Riso sy Mathieu Princy.
tapaka taorian'ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny solontenan'ny governemanta sy ny syndicat izay maharitra roa andro teo fampiakarana ny karahamandreo mpiasan'ny fahasalamana ao frantsa izay manao ny aintsy ho zavatra amin'ny fitsaboan'ireo marary ny covid-19 €20 no karama farany ambany tapaka nandritry io fivirinana atao io samy nisitraka izany fisondrotana izany avokoa ny paramediko rehetra mpitsabo mpanampy mpitsabo ary ny tsy mpitsabo fa miasa eo anivon'ny hopitaly teknisianina misahana ny filaminana ao amin'ny hopitaly sy ny sisa tamin'ny herinandro lasa teo Olivier Véran ministry ny fahasalamana ny antoerana dia nanolotra vola mitetina €900 ho tamin'ireo mpiasa ireo ao anatin'izany ny 700 tapitrisa ho an'ny mpitsabo sy ny 200 tapitrisa ho an'ny mpiasa hafa amin'ny hopitaly sy ny mpianatra nindao sy ny fahafatesana omaly teo amin'ny faha 20 taona ny prime ministre Ivo Oriana Pernas Amadou Gon Coulibaly fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe AGC areti-po ny atombohan'ny aretiny rano fantatra izay efa nitaizazy nanomboka ny taona 2024 ny Roumé lasa teo ny azo an'ny Frantsa ny lehilahy hitsabo tena na dia teo aza ny fanakatonana ny sistany noho ny arety mifindra covid-19 tao amin'ny hopitaly tao Pitié Salpêtrière tao Paris no notsaboana i Amadou Gon Coulibaly niverina tany Côte d'Ivoire izy ny roa jolay lasa teo ary nilaza fa efa salama tsara politika ny tena nahafantarana ny Amadou Gon Coulibaly izy no candidat narotsaky ny atoko mpitondra Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix na ny RHTP ho filoham-pirenena amin'ny volana oktobra ho avy izao fiovana lehibe eo anivony antoko arak'izany no izy nindaosany fahafatesana tampoka izao zay nay tompoko lasy tompoko vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity aliny alakamisy 7 jolay 2024 ity ankasitrana feno ny safidinao manjoy tsy tapaka ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ny fotoana rehetra na eto antoerana any ampitan-dranomasina ihany koa aorianan'izao fotoana irantsika eto izao ny sarymiantsika izay arosy ny MBS aminao di ny Beni and John fa comédie romantique izy io ary Johnny Depp no ilalao azy ny tenanay dia mametraka ny mandrapita fa samy io tenandriamanitra feno matompoko